Iny a, miarabantsika rehetra manaraka ny pejy marimarina kokoa ny mpanaraka ny katesisme d'adulte isaky ny alarobia tolakandro. Androany tsika somary alolo kely ny fotoana satria misy fotoana mifanindry dia miovaova foana moa ny ora arakaraky ny programa misy aty. Ny lohahevitra zay hobanjentsika androany satria anisan'ny misy nangataka izy io ary everiko fa lohahevitra lehibe zay tsara ny alalan'ny olona maro azy dia ny amin'ny hoe ny vocation, ny ministère ary ny antso. Ny vocation, ny ministère ary ny antso. Mialoha ny hanomboantsika amin'izany dia hivaravitsika. Andriamanitra io misaotra anao zay nomenao indray ty fotoana hifanomezanao amin'ny olona ity. Tsy manana n'inona tolotra azy aho afa-tsy ny anaranao. Ianao no mampiteny, ianao no haniraka ny serafima, hanendry ny molotro ho diovinao aloha ary ho ampiteneninao araky ny sitraponao. Itenenina Jesosy fa vonamenanao zahay. Amen. Ny serafima, safady, ny vocation, ny ministère ary ny antso. Ho anay aty Europa amin'izao vanim-potoana miainantsika zao dia azo lazaina hoe mandalo vanim-potoana sarotra ny fiangonana aty Europa. Mandalo crise zany. Amin'io resaka vocation io. Mandeha ny resaka ny fanentanana maro samihafa ao anivon'ny foibeny sy ny feobeny Église protestant unie de France, foibeny Église protestant unie de Belgique, ny hoe inona ny fomba azo atao ahafahana misarika ny olona ho amin'ny ministère pastoral. Inona no ahafahana misarika ny olona ho amin'izao crise de vocation zao. Ahoana ny amahana an'ity crise de vocation ity. Zay no zavatra tsindriana amin'izao fotoana zao eraky ny Europa. Zany hoe manana toe-tsaina hoe ohatrany hoe manana toe-tsaina hoe voatery mitady stratégie de recrutement ho ana vocation. Eo anefa dia efa misy olana sady satria tsy atao dokam-barotra ny asa fanompoana. Tsy marketing ny asa fanompoana fa tena fanompoana zay le izy. Eo zany dia efa misy erreur ngeza be amin'ny fiangonana fiangonana tandrefana. Satria ny vocation zany tsy amin'ny teny vahiny hoe il ne faut pas susciter la vocation. La vocation c'est un projet divin. Programman'Andriamanitra. Ary nasehoan'Andriamanitra foana zany teo amin'ny tantaran'ny soratra masina hatramin'izay sy teo amin'ny tantaran'ny fiangonana ary ny tantaran'ny fifoazana ho antsika Madagasikara zay prolongement ny asan'ny fiangonana ny fifoazana dia ny vocation dia zavatra tsy volena fa zavatra tsy tena hoe tonga ho azy fa asan'Andriamanitra. Tsindriko tsara le hoe asan'Andriamanitra ny vocation fa tsy avy amin'ny fiangonana. Tsy ny fiangonana no manome vocation ho an'ny olona fa Andriamanitra no mametraka ny vocation amin'ny olona. Ny fiangonana dia nataon'Andriamanitra fotsiny igérer les ressources humaines amin'io vocation io. Fa tsy avy amin'ny fiangonana ny vocation. Tsara tsindriana zay zavatra zay. Iverenako zay rehefa le orindrina. Any amintsika koa any Madagasikara lazaina hoe betsaka ny olona mazoto mirotsaka ho amin'ny asa fitoriana. Maniry ohatry ny anana ny fiangonana. Isaky ny elakelan-trano. Be dia be ny pasteur autoproclamé, évangéliste autoproclamé. Dia eo indrindra no tiako hiaviana hoe aza fangaro ny hoe ministère
sy ny vocation. Ny ministère ohatra zao ny mahapastora dia ministère pastoral, ministère diaconal, ministère de louange. Le andraikitra le mahapastora, le mahampiandry, mahaevangelista, ny mahamissionnery, ministère fa tsy vocation. Koa azavaiko aminareo eto ny antony hoe tsy vocation ny mahapastora. Tsy hoe nahazo vocation na pastora ianao, na nahazo vocation na mpiandry ianao, na nahazo vocation na chorale ianao, na nahazo vocation na diaconne ianao. Tsy vocation ny mahadiakona, ny mahampiandry, ny mahakorale, ny mahampitandrina, ny mahamopera, fa ministère. Satria ny métier, ny ministère masa hoe asa fanompona, ny métier tompoko tsy vocation mihitsy, tsy profession. Zay angambany izy, ny profession tsy vocation. Ny hoe pasteur, ny hoe mpiandry, ny hoe mpitory ankira dia ministère. Satria ny olona mpitory ny filazantsara dia atao hoe ministre de la parole. Izay mitondra ny hafatra Andriamanitra zany. Na ankiry io, na évangéliste io, na missionnaire io, na mpiandry io, na pasteur de ministre de la parole ny filaza azy amin'ny lafiny théologie pratique. Dikan'izay ny ministre de la parole de mpanompo ny teny. Zay dikany hoe ministre. Eo zany dia efa tsy azo leo dikany hoe ministre. Ny ministre tsy hoe olona andriandrianina fa za ny ministre zany avy amin'ny teny latina hoe ministère na service. Service ny pastoral, service ny asana mpiandry, service ny asana katekista, service ny asana diakona. Fa ny vocation kosa dia amin'ny teny frantsay izy dia dessein de Dieu. D-E-2-S-E-I-N, dessein de Dieu. Planin'Andriamanitra, projetn'Andriamanitra natokana ho an'ny olona anankiray. Ny mahapastora, ny mahampiandry, ny mahadiakona dia iombonany rehetra. Zaho misy pastora hafa koa dia iombonany iny. Fa ny vocation dia dessein de Dieu. Dessein D-E-2-S-E-I-N. Tsy dessein D-E-2-S-I-N. Fa D-E-2-S-E-I-N. Projetn'Andriamanitra, planin'Andriamanitra natokana ho anahy, natokana ho anao, ary tsy misy roa amin'iny amin'ny hafa. Zany hoe ny vocationko zany dia tsy ho vocationnao mandrakizay. Normal ianao raha tsy micomprendre amin'le vocationko satria tsy natao anao le izy. Satria natao ho anahy le izy. Dessein de Dieu. Merci Anthony. Dia ohatr'izay koa ianao ny vocation nomen'Andriamanitra anao dia natao ho anao fa tsy natao ho ahy. Donc na hanao copie-coller ary dia tsy mety mihitsy satria natokana ho anao iny. Ary zay le dikany hoe fanokana, tokanana ianao, tsy hoe omena pouvoir, tsy hoe omena autorité, fa no misy zavatra natokana ho anao hoe ity ny vocationnao Jean-Luc. Sur mesure io, personnalisé io, tsy hitovizako amin'izy an'izy io eto ambony tany. Ohatrany hoe za dia zaho ihany ary tsy misy tsy destiné fa dessein de Dieu. Raha vo destiné mantsy izy dia lasa ohatrany misy resaka destin. Dessein de Dieu zany hoe araka ilay any amin'ny Jérémie, car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Zaho mahalala ny hevitra heverako anao. Amin'ny teny malagasy izy zaho mahalala ny hevitra heverako anao, fa amin'ny teny frantsay izy mazava tsara. Je connais les projets, les desseins que j'ai formés. Zany hoe mivolavolain'Andriamanitra mihitsy, mifaçonnen'Andriamanitra mihitsy sur mesure ho ahy. Dia ohatr'izay koa zay vocationnao mivolavolain'Andriamanitra mihitsy sur mesure ho anao. Dia zay no mahatonga ny olona manenjika ny vocation ny olona anankiray satria heveriny fa tsy maintsy ny vocation no mitovy amin'ny olona rehetra. Tsy atoko.
manaraka an'izay ny vocation dia tsy ny entité avy any ivelany sy ny entité extérieure azafady sy ny institution mpiangonana no mitracé ny vocationnao averiko sy ny entité extérieure sy ny institution mpiangonana no mitracé ny vocationnao fa Andriamanitra no mamaritra zany vocationnao izany. Important be zay zavatra zay. Misy nuance ngezabe tiako atongavanareo amizay hoe tsy ny fiangonana no mitracé ny vocation-ny olona fa ao amin'ny fiangonana ny olona no manao ny ministère. Oui, hitanao sa zao fa samy hafa izy. Le ministère dia ao amin'ny fiangonana no tantaranao azy na hoe ho an'ny fiangonana. Oui. Fa ny vocation dia tsy avy amin'ny fiangonana fa projet divin nataony novoleny ao anatiko. Ary io tsy misy olona afaka mikitrika an'io na iza na iza. Azonao aongana tsy ho pastera, azonao aongana tsy ho pastera ao amina fiangonana anankiray ka tsy hoanao ny karatra mahapastera fa ny vocationko tsy voafafanao mihitsy na iza ianao. Ny ministère azo esorina, ny titre d'église azo esorina fa ny vocation tsy misy mahafafa tompoko lasy tompoko vaty. Ho anareo zany zay mety nanana problema tamin'ny fiangonana ka naonga ny fiangonana hoe tsy mahazo manao mpiandry tsony ianao, tsy mahazo manao pasteur tsony ianao, naongana ianao. Déjà le terme naongana aloha dia tsy ekeko mandrakizay mandrikitipin'ny masoko mihitsy satria tsy fahefan'ny fiangonana ny manongana olona fa manao usurpation de pouvoir zay manao an'izany. Teneniko zany na faly na tsy faly ny fiangonana mangalatra ny fahefan'Andriamanitra antsika manao an'izany. Fa na esoriny fiangonana aminao aza ny titre maha-pasteur anao, esoriny fiangonana aminao aza ny titre maha-mpiandry anao, esoriny fiangonana aminao aza ny titre maha-diaconne anao dia ny ministère anao no azo esorina. Oui, fa ny vocation anao tompoko dia tsy azo esorina satria tsy miankina amin'ny institution, tsy miankina amin'ny entité extérieure fa projet divin personnalisé ary intérieur. Donc efa hitanareo tsara mahasamihafa ny atao hoe vocation sy ministère. Le ministère zany dia le asa fanompona ataonao, le asa ataonao amin'ny fiangonana na le asa ataonao manodidina, iny ny ministère. Fa le vocation dia tsy le asa fa ilay zavatra nataon'Andriamanitra, napetrak'Andriamanitra ao anatinao. Ary arak'izay zany ohatra hoe ny ministère dia azonao atao sans na tsy manana le titre ary ianao na dia tsy nomena an'ilay titre reconnu officiel ary ianao azonao atao zany satria le vocation no mitondra an'io. Mazava angamba zay zavatra zay. Fa mifaindraka ny mpanontaniana hoe fa inona ary zany le vocation finalement, inona vocation? Le vocation dia tsy asa fanompona mihitsy, tsy profession oe. Io le asa fanompona ataonao io amin'izao fotoana izao tsy fantatra inona ny asa fanomponao na ao anivon'ny fiangonana na ivelan'ny fiangonana, samy manana ny asa fanompony ny olona, dia azonao ampiasaina fa iny dia forme extérieure ahafahanao mampiseho ny vocationnao intérieure. Averiko ny ministère anao ety ivelany, ohatra zao za zao eto alohanareo eto ny zavatra tazanareo ety ivelany dia le titre hoe pasteur na hoe théologien. Io métier na titre na profession io dia manifestation extérieure ilay vocation tsy hitany masonareo fa Andriamanitra ihany mahita azy dia napetrany ao amiko. Ny ministère zany dia ilay manifestation visible, ny vocation dia ilay appel an'Andriamanitra invisible fa ao anatiny. Noho izany ny vocation dia tsy miova mihitsy, ny ministère afaka miovaova tompoko. Averiko ny vocation dia tsy miova mihitsy mandra maty
fa ny ministère dia azo soloana eny am-pandehanana. Donc zany raha ataoko ny conclusion, za zany raha androany a pasteur, tsy voatery ho pasteur aho mandra maty fa mety oui vetivety a asa ty ndrindra zaopoko anatina direct moa tsika misy olona mitady dia tsy maintsy miala fa tsy azoko mitapahana ty manjary vototra atsika miala tsiny indrindra averiko indray ny zavatra nolazaiko teo hoe ny ministère dia afaka miovaova ho za hoe ny ministère pastoralako zany am'izao fotoana zao afaka miova ho evangelistra rapitso, afaka miova ho missionnaire aho raha fakapitso, afaka miova ho mpampianatra amina institut biblique na faculté théologien raha fakapitso, na koa afaka mety tsy manao ininona tsony aho fa mpitoro filazantsara tsotra. Ministère dia averiko foana manifestation extérieure les vocations intérieures. Donc ny ministère afaka miovaova fa ny vocation tsy miova. Eo zany ka efa noresahako nareo teto ihany firesako foana eto amin'ny page eto amin'ny groupe amin'ny apahany tamin'ny émission nataoko tany aloha le hoe réussir sa vie et non réussir dans la vie. Autrement dit, possible enao zany tu peux faire le plus beau métier du monde, zany hoe asa faran'izay tsara karama, tsara fivelomana, mais il se peut que tu rates ta vocation. Tsy hoe enao tafita tamina profession anankiray de ozana hoe hitako ny lalako, j'ai tracé ma route ozany sasany. Tu peux avoir le plus beau métier du monde tout en ratant ta vocation. Avadiko amin'ny teny malagasy, possible enao zany mahazo asa faran'izay avo razana indrindra, tsara karama indrindra, be vola indrindra, nefa enao ny raté ny vocationao. Satria inona ny antony? Ny cause principale ny olona tsy sahy mandeha hatramin'ny farany amin'ilay vocation dia tahotra peur de l'échec.
Ary reto zao le vocation tsy resaka hoe asam-piangonana fa na amin'ny asanao andavanandro azy hoe matahotra ny manao remise en question ny amin'ny hoe fantatro ve ny vocation matahotra ny hanao remise en question peur d'insécurité financière hoe ka zao a no miova asa na zao a no miova ministère dia hanahoana ny hoaviko ara-bola zany hoe be de be zany ny olona manakalo ny vocationny noho ny intérêt be de be ny olona nivarotra ny fizokiany noho ny intérêt ambony aminy ny vola ambony aminy ny intérêt satria aminy de le hoe réussir dans la vie no important aminy fa tsy hoe réussir sa vie. Quelqu'un qui a réussi sa vie, c'est quelqu'un qui vit pleinement de sa vocation. Par contre, quelqu'un qui a réussi dans la vie, c'est quelqu'un qui a mis une croix sur sa vocation, de hoe coûte que coûte, tsy maintsy tafita ny kibony no Andriamanina. Firifiry ny olona zay manana vocation no manososo ny vocationy no ny resaka intérêt amin'izao fotoana izao. Firy. Ao anatin'izany ny asa eo anivon'ny firenena, ao anatin'izany ny asa fivelomana, ny asanao andavanandro, ao anatin'izany ny asa fanompoanan'Andriamanitra. Rehefa miteny vocation eto tsy natokana ho an'ny asan'Andriamanitra rehetra, fa ny vocation malalaka be mihitsy. Malalaka be fanazavatra. Zay tokoa tsara napetraka hatramin'ny ny vocation eto dia sora anatin'ny saina hoe pasteur efa nazaka hoe ministère reny fa le vocation ny resahana. Tokony ho haintsika amin'izay zany eto amin'ny page RGL ato amin'ny groupe RGL Voatsinapy mba manavaka ny atao vocation sy ministère. Toizako hoy ty pasteur anankiray zay hoe rehefa nampianatra izy pasteur amin'ny église protestant unie de France mahafinaritra le pasteur zay hoe savez-vous pourquoi je fais le plus beau métier du monde? Izany mahatsikaritra satria tsapany le izy hoe fantatrareo zao zay inona no mahatonga ny asako ty no asa tsara indrindra eran-tany. De zao ny valiteniny hoe rehefa tonga eo amin'ny fanasan'ny tompo ao izy eo amin'ny Sainte Seine ka mahita ny olona manodidina latabatra masina mandray ny fanasan'ny tompo dia le monde est réuni autour de la table du Seigneur. Zany hoe raha jerenao tsiraireo izy ireo olona tonga mandray fanasan'ny tompo manodidina latabatra masina reo misy olona ao divorcé, misy olona ao avy nandevy zanaka, misy olona ao voan'ny cancer, misy olona ao mpangalatra tonga mivavaka eo, misy olona ao mpivarotena, misy olona ao tena olona faran'izay nianatra, misy olona ao tena lesabotsy, misy olona ao tena faran'izay fahadiran'ovana, misy olona ao faran'izay tena mpanefoefo. Iza ozy izy no afaka mamory an'izao tontolo zao eo amin'ny latabatra anankiray raha tsy ity ministère-ko ity. C'est pour ça que je fais le plus beau métier du monde. Est-ce qui est vrai? Marina ny azy. Ny olona afaka miteny ohatr'izany dia ny olona mahalala ny atao hoe vocation. Tsy le ministère fa le vocation. Ianao koa zany tokony mahalala ny hoe vocationnao ve tratranao ve le tanjona le vocation napetrak'Andriamanitra ao anatinao. Ny ahafantarana an'izay signe extérieur ohatran'ity pasteur ity mahatsapa fahatsapantena zany dia hoe il fait le plus beau métier du monde. Mety amin'ny olona sasany zany métier-na pasteur zany tsisy ilana azy. Sasany inona koa zay pasteur kely, pasteur mahantra, tsy manam-bola, kely karama. Fa aminy, il fait le plus beau métier du monde. Parce que le fait, les pouvoirs de réunir le monde autour de la table du Seigneur, iza ny manana zany pouvoir zany eto ambony tany. Fa matoa ianao sakafo any amin'ny toerana 5 étoiles dia ny olona VIP ihany no miaraka mikaly aminao ao. Fa Jesosy rery eo amin'ny fanasan'ny tompo no mahavita mamory an'izao tontolo zao eo ambony latabatra anankiray. Mpangalatra, jiolahy, mihendry, ratsy toetra, mpanan-karena, mahantra, tsy nianatra, avaram-pianarana, marary, sitrana. Zany rehetrarehetra zany vitan'i Jesosy ny mamory azy eo ambony latabatra anankiray. Tsy misy jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy iray daholo izy. Ahoana ozy izy le pasteur tsy hananako satisfaction hoe
je fais le plus beau métier du monde. Zay azy. Fa ho anao koa, mety dokotera ianao. Inona ny satisfaction tsy le maha dokotera no vocation-nao, fa le satisfaction-nao manao an'le asa. Raha ohatra anao zany tena mahita fifaliana, ny récompense-nao mahita an'le olona sitrana, ary vitan'ny sitrana, fa nametraka défi ianao hoe tsy maintsy tafavoakako ty marary ty. Coûte que coûte. Tsy tsitsinao vola am'karena, tsy tsitsinao énergie, fa tafavoakanao le izy. De mahatsiaro finaritra ianao satria tafavoakanao le fitsaboana le marary. Tena vocation-nao le izy. Fa tsy hoe professeur ianao, mialatsiny aminareo mpampianatra dokotera, tsy hoe professeur ianao de satria vocation-nao le izy. Tsy hoe navita professorat ianao de vocation-nao le izy. Ohatr'izay koa ianao na amy théologie, tsy hoe ianao manana doctorat en théologie de vocation-nao le izy. Intellectuel ianao, mianatra ianao, fa le vocation de hoe inona le leitmotiv anaovanao azy. Zay. Tsy de tena antom-pisina loatra angamba ny ando, fa le leitmotiv. Inona le leitmotiv anao, inona le satisfaction-nao ao anaty. Ny any tena fifaliako am'ty asako ity, na de mamizaka, mandreraka, manafitohina, mahakamo ny zavatra ataon'ny olona amy tena anatin'ty asa ty, ary lazaiko anareo zany, ato am'ty asa ty no itomaninao, ato am'ty asa ty no ahitanao faran'izay mangidy. Fa ny tena satisfaction-nao rehefa mahita olona anankiray manao hoe hay ve zany le Jesosy io e. Tsoroko aminareo fa tany Madagasikara nanao conférence, ary nanao an'ireny tournée tany Madagasikara reny. Nataon'i Jesosy ny fanena tamina tanora anankiray, mety mihainao angamba n'izy am'izao fotoan'izao, mpanaraka pejy a, kopakopa tarana ho anao zandrilahy. Raha tombananao aty ivelany le tovolahy de hoe jilamboto. Mitazona kanety izy a, mamo izy a, miresaka amiko teo amin'ny parking anankiray. Miaraka amina bandibandy izy a, mirevy teo zalahy. De manao pointe de misotrosotro eo de zay reko le zalahy mivezivezy eo akaikiko eo. De nanantona izy ny fady tsy naharitra. Azafady ozy izy, ianao ve ozy izy le ao am'le page Facebook. De page Facebook iny ao a. De ozy hoe page Facebook RG le hoe oadray ozy izy, anao izy iaraka akasary tsika sy anao zany. De ianao zany nanomba anazy ivelany, de ozy hoe ty ngamba ny olona tsy mi-intéressé an'izany. De mba nanontany azy aho. Nanontany azy hoe hono zandrilahy, inona tam'le vidéo narahanao reny, satria tena tsoroko aminareo ifonako am' Jesosy fa nitsara azy ivelany aho, zay daholo moa le aretintsika mpivavaka, za zany anatin'le mpivavaka. Nitsara azy ivelany hoe ty koa ve de mba inona tadiavan'ity an'Andriamanitra. Ah non. Kapoka nomeny Jesosy azy zay, tefaka ny rivorivo taty amy lohako mihitsy zay hoe Jean-Luc aseko zavatra anao. De ozy izy hoe inona ho any zavatra inona ny vidéo nalinanao indrindra tato amin'ny page. Vous n'allez pas me croire raha ho lazaiko anareo zavatra andazainy. Lay fampianarana nataonao izy hoe iza marina Jesosy ozy izy. Taitra! Ahoana tsara hoa. Lay fampianarana nataonao indray mandeha hoe iza marina Jesosy. De nijereko ambony ambany le zalahy, zay le toetratsika mpivavaka zay. Nijereko ambony ambany hoe olona ohatr'izao ve de mi-s'intéresser an'izany tematika zany, na zao eritreretiko hoe mety hoe tematika momba ny amy fitiavana ohatra, mety hoe tematika ny amy sexualité ohatra, mety hoe tematika momba ny tanora ohatra. Aikay misy etaeta ty afantatra an' Jesosy ao aminy fa tsy napoziko. De rehefa mahita an'izany ianao, rehefa mahita an'izany, lazaiko aminareo, avy niona tamin'ny tovolahy io aho, ohatrany hoe nahazo olona aman'arivony maro hoe ohatry hoe aleoko lavitra zany mahazo an'io zalahy io anankiray io. Faran'izay degany, faran'izay tsisy ilana azy raha ny fijeriko maha-pastera mpivavaka ahy. Toy izay mahita kristianina ray alina mameno ny fiangonana, nefany tsy mahita tsirony ny am'le tenin'Andriamanitra akory. Fa eo fotsiny zareo mianakavy manaraka satria tsy maintsy tonga ny alahady mivavaka. Tena aleoko lavitra mahita an'ity zalahy anankiray ty. Toy izay mahita an'le olona manaliny mameno trano fiangonana, nefany sady manoka fotsiny no zara fa manatrika fitaovam-pivavahana. Zay le satisfaction-nao zay, zay le vocation hoe zay zany natsonao am'izany ankeza. Zay le leitmotiv. Qu'est-ce qui te fait le leitmotiv zany de hoe inona qu'est-ce qui te fait lever de bon matin? Qu'est-ce qui te pousse à te lever de bon matin hanao an'le asa? Inona no manosika anao manao an'le asa? Raha tsy voavalinao zay
dia tsy fantatrao ny vocationnao. Inona no mahatonga anao mifo maraina manao an'io zavatra io? Fa raha ianao mbola mitovy amin'ny fisainan'ny olona hoe tsy maintsy mifo maraina satria za mila miasa, satria za mila mikarama, satria za mila mampidibola vady aman-jany, dia tu es à côté de la plaque. Tu ne connais pas ta vocation. Oui, tu es un mercenaire. Oui, tu gagnes ta vie, mais tu ne vis pas ta vocation. Ka arak'izay efa nolazaiko taminareo teto ihany, za manokana dia atsoroko aminareo fa après 20 ans de ministère pastoral na tompoko, tsy mamenatra milaza an'izany. Après 20 ans de ministère pastoral zay vao fantatro ny vocationako. Eny tompoko lahy sy tompoko vavy, tsy menatra aho milaza an'izany. Za mbola averiko foana aminareo a fa ny any fijoroana vavolombelona dia tsy mitovy amin'ilay fijoroana vavolombelona mahazatra anareo hoe mery ny vavaka aho a, dia sitrana ny marary a, nametra tananao a, dia misy fagagana. Zany témoignage zany ça ne m'intéresse pas du tout. Ça ne m'intéresse pas du tout. Fa ny any témoignage zareko aminareo dia hoe misy olona tafitona rehefa namoaka an'izany resaka zany teto amin'ny Facebook hoe lany andro fotsiny zany ianao. Tsy lany andro aho satria nampianatra azy Jesosy. 20 ans amin'ity taona ity napastora tompoko. 20 taona amin'ity taona ity napastora. Zao fa 20 taonako zao aho vao fantatro ny vocationako. Mety mamenatra milaza an'izany fa lazaiko ihany zany. Mba hakatsika hafa lesona koa. Fa izao mantsiny rehefa ny olona ny mahita sy mahazo am'izay hoe inona le vocation dia tsy maintsy eno tsara, tsy maintsy miaina atao hoe faty antoka izy aloha. Il doit perdre quelque chose. Satria raha feno zavatra ny tananao, handraisanao an'le zavatra dia tsy afaka voarainao, fa tsy maintsy afoinao aloha le neverinao marina. Tsy maintsy ravana aloha ilay zavatra nieritreretinao marina rehetrarehetra, tsy maintsy potehina, tsy maintsy misy perte. Zay ianao vao afaka mandray an'ilay fanomezana ngeza be. Filipianina toko 7:15 milaza an'izany. Filipianina toko 7:15 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Eny tokoa fa ataoko faty antoka avokoa ny zavatra rehetra. Ataoko faty antoka avokoa ny zavatra rehetra. Nohon'ny fihoarany, eno tsara, nohon'ny fihoarany hatsarany fahalalana any Kristy Jesosy tompoko. Izay niaretako ny faty antoka ny zavatra rehetra. Niaretako ny faty antoka ny zavatra rehetra. Ka ataoko tamboraka ireny mba ahazoako any Kristy. Mafesatra zany teny Paoly apôstôly zany. Henoko mitsatoka ty anatiko aty mihitsy zany. Eny tokoa ataoko faty antoka, zany hoe ny olona natsapa ny fioarany hatsarany fahalalany any Kristy dia olona efa tsy maintsy nandalo ny atao hoe faty antoka. Zany hoe misy zavatra tsy maintsy nafony ao. Misy zavatra tsy maintsy narodana tao. Zay rehetrarehetra. Satria zay izy vao mahita ny atao hoe lehibe lavitra ilay fahalalana. Eo misy ny fahalalanao ny marina. Tena milaza aminareo c'est plus précieux que toutes les richesses du monde. Ny marina resaka eto dia iza ny marina dia tsy misy afa-tsy Kristy. Rehefa fantatrao zay, hafa misy ny impact zay eo amin'ny fomba hitondranao ny asa fanomponao an'Andriamanitra. Andeha ro faritantsika kely ny teny hoe vocation. Ny famaritana samihafa mantsy ny antso, ny ministère ary ny vocation. Safady. Amin'ny famaritana profane. Profane lazaiko eto zany famaritana
étymologique famaritana sémantique ny teny hoe vocation zay raisan'ny encyclopédie rehetrarehetra sy ny dictionnaire rehetra ny zako natao synthèse dia ny hoe ny vocation zany rehefa tena zoina dia le zavatra zay handaninao ny herim-ponao rehetra ary hanakinanao ny affectionnao mialatsiny amin'ny teny varanana ny zavatra zay tianao sy maminao loatra mihoatra noho ny zavatra rehetra satria io vocation io am'izay fotoana zay io no minoriranao zany hoe la vocation n'est pas un service, la vocation n'est pas une responsabilité, la vocation n'est pas une tâche, la vocation c'est le leitmotiv, c'est la source de ton ministère izay minoriranao isanandro mamakivaky ny tenanao hatrany amin'ny ati-dohanao ka hatrany amin'ny faladianao tena hatrany amin'ny sela fara-madinika hatrany amin'ny globule blanc globule rouge hatrany amin'ny cellule anao iny zany no mamelona anao zay le vocation ka le vocation tsy hoe tonga mamaika antsika fa tsara le vocation dia nitodika any amin'ny olona le vocation manomboka aminao aloha ianao mihitsy no velominy le vocation. La vocation te nourrit spirituellement parlant. Ary zay le teny Jesosy tamin'ny Petera rehefa mibebaka ianao dia ampaherezy koa ny rahalahinao ianao aloha no iangana noriranao le izy mitravaillenao le izy mibousculer anao le izy midéraciner anao le izy ny ahoana zany midépasser anao le izy michamboler ny fiainanao ray manontolo le izy de une fois le izy rehefa micrée an'izany travail zany ohatra ny travail d'accouchement mitovy amin'ny vehivavy mety jaza mitravail eo anatinao le izy dia tsy maintsy miteraka asa ivelany amin'ny alalan'ny ministère kilazanareo ny secret sy tsambarateloko amin'izay hoe misy manontany zao nareo hoe ahoana ny fomba hisafidianako an'ireny thème sahazan'io reny ahoana ny fomba hisafidianako reny thème onoa pastory reny ahoana ny safidianako ny thème catéchisme d'adulte de misy aminareo aza mangataka ty amiko hoe mba omeo document zay pastora mba ahafahanay manao ny devoiranay ho an'ny mpianatra théologie zaho raha manatombotso Jean-Luc dia mitsotra aminareo ny marina androany 10 mai 2023 Jean-Luc tsy manana document na aza averiko ndray Jean-Luc tsy manana document na aza raha misy angamba ny pasteur eto ambony tany faran'izay mahantra tsy manana boky indrindra dia zany voalohany na inonareo na tsy inonareo oui manana boky théologika fa tsy ampahafiry ny ananany zalahy ngezalahy fa ny zavatra zay zaraiko aminareo eto dia zavatra mitravail jour et nuit misy fotoana amin'ny alina mitravail izy dia mifoa dia mandray noty dia raisiko noty hoe ity indray no hoentiko zaraina amin'ny olona raha-pitsy maraina zany lazaiko anareo tsy misy programme efa vita zany c'est quelque chose qui te travaille en toi en permanence en permanence en permanence en permanence en permanence tsy avelan'io mipetraky zany ianao hoe zay le vocation zay bousculen'io ianao hoe ampitomanian'io ianao hoe ampidongalean'io ianao hoe tsy maintsy ambony ambany ianao tratran'le vocation zay ianao a vao afaka mizara amin'ny olona zay le izy rehefa mibebaka ianao ozy izy Jesosy tamin'ny Petera ampaherezo ny rahalahinao le mibebaka tsy hoe mifokofoko mitomany le mibebaka tsy hoe za tsy alao tsony fa naditra ny atao hoe mibebaka dia misy ny atao hoe métanoïa amin'ny teny grec zany hoe misy changement de paradigme changement de direction changement d'orientation ary zany changement d'orientation sy paradigme zany lazaiko anareo ça fait mal parce que tu dois te remettre en question jour et nuit. Et oui, c'est comme une femme qui fait un travail de contraction rehefa tonga ny accouchement any amin'ny salle d'accouchement zay ty vocation ty de rehefa minoriranao le izy zay iny zavatra namoky anao iny nozarako amin'ny olona aveo ao anatin'izay zavatra lazaiko anareo zay il y a du plaisir za mizara aminareo eto zao
c'est un plaisir. Je suis en train d'accoucher toutes les réflexions que j'ai eues en moi pendant la semaine. Et je prends mon pied tous les mercredis, c'est quelque chose qui se travaille au moi. Fardeau le izy. Senta mavesatra ny vocation. Ary ao tokony ampieritreritra atsika. Aza raha voaraisinao enta mavesatra le izy, raha fardeau, dia mampametra fanontaniana ny vocationao le izy. Mampalahelo ny mandray mpanompon'Andriamanitra. Raha koa tao anatin'izany, matoa miteny dia zavatra ny ainako le izy. Comme disent la plupart, manao na niasa fanompona, ohatra hoe natokana pasteur izy, na natokana mpiandry, na natokana d'école, na natokana je sais pas quoi. Après 1 an, après 2 ans, mifanena hoe nanahoana ianao zay? Eny zao efa tsy fidy manao ny asan'ny tompo zao. Enao anatin'ilay fomba fiteniny fa ohatrany hoe efa lazonady sisa, efa tsy fidy ny sisa. Ka efa nekena moa izy dia tsy maintsy atao. Ka efa tia mizara fampona dia atao ahoana moa fa tsy maintsy hatrehiny. Dia rehefa mihaino olona ohatr' izany ianao dia hoe ouh là là, il y a quelque chose qui ne va pas là. Ça devient un fardeau. Ça devient un état mavesatra. Fa tsy vocation. Oui, za tsy miteny hoe ny olona mahazo vocation dia milamina. Hoe manana vocation anao dia tena misosa mandeha, ozy ilay mpampianatra anay zay hoe mandeha eny ambony goudron nylon. Non, je vous ne promets pas ça. Dans la vocation, il y a des larmes. Dans la vocation, il y a des souffrances. Dans la vocation, il y a des soupirs. Dans la vocation, il y a des regrets. Dans la vocation, il y a de désespoir. Mais tout ça travaille ensemble pour te façonner, pour te nourrir, pour te rendre meilleur dans ton domaine. Oui, chers frères et sœurs. Ce que je vous partage là, c'est quelque chose qui m'est cher. Travailler ianao le izy, marary aminao le izy, fa izany rehetrarehetra zany manefy ianao ao anatin'ilay ministère anao. Donc ny vocation anao zany no mientretenir ny ministère. Fa tsy hoe ny ministère no ahafahanao mikarakara ny vocation. Ny vocation no mientretenir ny ministère. Fa tsy ny ministère no mientretenir ny vocation. Ny antso. Ahoana indray ty resaka antso ity, satria hoe vocation antso sisa. Ny antso dia fandreny hoe tena mbola tsy nahazo antso pasteur. Rehefa miteny mantsy ianao hoe mbola tsy nahazo antso dia gaga rehefa maheno an'iny hoe fa inona moa le antso? Fa miandry inona ianao? Miandry lettre recommandée. Miandry lettre recommandée avec accusé de réception. Miandry appel téléphonique avy any an-danitra. Miandry appel téléphonique avy any an-danitra hoe miandry fahitana, miandry aretina, miandry valomavaka. Dia zay ianao vao miteny hoe zay vao nahazo antso. C'est du n'importe quoi. Efesana toko faharoa andininy fahafolo. Sokafo ny baibolinareo. Efesana toko faharoa andininy fahafolo. Ny anaran'i Jesosy. Fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika ao aminy. Averiko iny raha io, mavesatra be io teny io. Fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba haninona? Mba hanao asa tsara. Ny olona rehetra tsy misy exception. Satria ny olona mieritreritra hoe vocation mantsy dia le hoe ministère. Zay le zao miteny eto izy moa ty manitra herozo. Hoe rovina anao nanao mpiandry. Satria averin'ny olona fa le vocation dia hanao mpiandry. Satria averin'ny olona hoe hanao vocation dia hanao pasteur. Ny olona rehetra tompoko dia nandray antso. Zay olona rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy dia manana antso daholo. Satria nahoana voaforona ianao
noarin'Andriamanitra ianao hanao asa tsara matoa ianao misy eto amin'ity tany ity dia hanao asa tsara fa tsy velombelom-poana eto amin'ity tany ity ianao tsy velona mba hihinana ianao tsy cadavre ambulant ianao. Vous êtes une création divine pour faire les œuvres de Dieu. Vous avez été créé pour ça. Vous avez été formaté pour ça. Dia sainao ve nilaza fa tsy nahazo antsy ianao. Sainao ve? Io sy eritrereto tsara. No zany ny vita batisa rehetrarehetra tompoko lasy tompoko vavy dia nahazo antso avokoa ny hanompo an'Andriamanitra. Averiko iny ray noir sur blanc izay vita batisa rehetra izay zanak'Andriamanitra rehetra zay ngamba namadiako azy dia voantso avokoa hanompo an'Andriamanitra. Tsy natokana ho anna gropona olona vitsivitsy, tsy natokana ho anay pastera, tsy natokana ho anay pretra, tsy natokana ho anay religiosy, tsy natokana ho anay presbitera, tsy natokana ho anay evangelista, tsy natokana ho anay mpiandry, tsy natokana ho anay missionnaire. Ny olona rehetra voaforona ao amin'ny Kristy Jesosy dia voaforona mba hanao asa tsara. Donc esory ao anatin'ny saina hoe tsy nahazo antso amin'olona masy nahazo antso égal hanao mpiandry, nahazo antso égal hanao pastera. Tsia mbola averiko foana tsy zany mihitsy ny atao hoe antso. Ary manamafy an'le zavatra zay ampianarintsika eto amin'ny pejy hoe sacerdoce universel, mpisorona ny mino rehetra fa tsy hoe mpisorona izay voatokana mpiandry, mpisorona izay natokana pastera, mpisorona ny mino rehetra. Ary mitovitovy amin'izay ny fanazavany Paoly amin'ny Romana toko voalohany andininy fahafito. Romana toko voalohany andininy fahafito. Zao ny voalaza ao. Eno tsara Romana toko voalohany andininy fahafito. Ho an'izay rehetra any Roma, ho an'izay rehetra le kristiana any Roma zany, malala an'Andriamanitra. Eno tsara, ho an'izay rehetra, fa itsy ny tena ho any akolafin'ny olona any Roma, ho an'ny olona rehetra any Roma, malala an'Andriamanitra sady voantso ho masina. Ho aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy. Le tapany voalohany indrindra indrindra. Ho an'ny malala an'Andriamanitra. Iza le malala an'Andriamanitra? Ny olo-masina rehetra. Ny olo-masina rehetra. Iza ny olo-masina rehetra? Ny zanak'Andriamanitra rehetra izay natokan'Andriamanitra ho azy. Natao hoe masina dia navahana natokan'Andriamanitra ho azy. Mazava ngamba an'izay. Fantaniana fondamentale, question fondamentale mipetraka ary zany ny amin'ity resaka antso ity dia ny hoe matetika atsika ny fanontaniana mamaika atsika dia hoe za ve natsoina hanao mpiandry, za ve natsoina hanao pastera, za ve natsoina ho evangeliste, za ve natsoina hanao groupe de louange. Diso zany fanontaniana zany. Fa ny fanontaniana tokony hapetraka ao dia hoe fa maninona ianao no novonjen'Andriamanitra. Mbola io koa mbola miteny any mendrika hoe ahoana ny afantarana fa voantso ny olona anankiray. Efa lazaiko teo ny milo rehetra tsy misy famantarana zany zay milo rehetra. Lasa manao le retour tsika. Ho zao hoe tsy tokony izao fanontaniana manaraka izao no zavatra lazainao hoe natsoin'Andriamanitra hanao inona ho hanao pastera misy hanao mpiandry. Tsy zay ny fanontaniana tokony mapetraka ao amin'ny Jesosy. Fa Jesosy no mametraka fanontaniana aminao zao. Ianao no mametraka fanontaniana amin'ny Jesosy. Hozana hoe za ve Jesosy natsoinao hanao mpiandry, za ve Jesosy natsoinao hanao pastera, za ve Jesosy natsoinao chorale, za ve Jesosy natsoinao diaconne. Dia hozy Jesosy mamaly aminao. Mba ho fantatrao ny valiteny zanako, dia za no anontany anao. Fa ianao moa no vonjeko, fa maninona ianao no novonjeko. Mba valionao zay. Fa maninona ianao no novonjen'Andriamanitra. Mba miandry valiteny aminareo vetivety. Fa maninona ianao no novonjen'Andriamanitra. Tsy ampy fotsiny hoe dia novonjen'Andriamanitra atsika alleluia misaotra an'Andriamanitra voavonjy aho point barre. Fa maninona ianao no novonjen'Andriamanitra. Dao any.
direct atsika zao dia miavaka teny aminareo mivantana fa maninona ianao no novonjen'Andriamanitra hoe paramora fa maninona no novonjeny satria tsiny hoe tiny amin'inona hoe azoko daoly fa misy anankiray hanao ny asany misaotra ny lilia petera voalohany toko faharoa andininy fahasivy petera voalohany toko faharoa andininy fahasivy eny tompoko mba hanao ny asany tsy nivonjen'Andriamanitra itsilailay ianao sao de misy mieritreritra fa rehefa tonga any an-danitra any de tsisy ninina atao fa atory fotsiny azafady tsy Andriamanitra ny kamolà Andriamanitra be de be ny olona mieritreritra zany fa rehefa tonga any an-danitra izy de matory de mihinan-kanina de zay no aza adiny genesisy toko voalohany rehefa nahary-lanitra sy ny tany Andriamanitra ka vitan'Andriamanitra ny sahendena napetrany tao Damaseva mban'inona hiasa sy hitandrina ny saha le paradis n'est pas fait pour les fainéants chers amis le paradis est fait pour celui qui doit entretenir ce paradis raha hovonjen'Andriamanitra ianao de misy andrasany aminao fa tsy hoe zanak'Andriamanitra dia ampy azy zay no petera voalohany toko faharoa andininy fahasivy zao ny voalaza zao ny anaran'i Jesosy petera voalohany toko faharoa andininy fahasivy fa ianareo kosa dia taranaka voafidy fanjakam-pisorona firenena masina olona nalain'Andriamanitra ho an-tenany iano tsara mba hilazanareo ny atsaran'ilay miantso anareo hianatra amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga nataony inona ianao anaona navany ianao nataony fanjakam-pisorona ianao nataony firenena masina ianao mba hilazanao ny atsaran'ilay miantso anao zay zany namonjenanao tompoko ny namonjenanao de mba hilazanao ny atsaran'ilay miantso anareo ny atsaran'ilay miantso anareo donc raha zay tenin'Andriamanitra zay no raisina de zao tsy miexista zany ao amin'ny asan'Andriamanitra ny hoe sympathisant sy hoe olona militant tsy tokony isy fomba fiteny olona matetiky hoe zay no tsy roboka lalina amin'io fivavahana io fa aleo zay de le mba le tsy tena miditra lalina fa le mba mpanaraka fotsiny ça n'existe pas ça ça n'existe pas ça fa na ianao à 100% aminy soit ianao à 0% tsy misy zany sympathisant zany tsy misy zany hoe kristianina efa filazany olo hoe kristiana zay kristianina tsotra fa inga misy an'izany voaforona ianao hanao asa tsara donc tsy misy zany kristianina tsotra zany tsy misy zany sympathisant zany soit tu es in soit tu es out soit tu es 20/20 soit tu es 0/20 il n'y a pas de elanelam-panahy tsy misy satria masy netrantsika hoe aka tsy manana ndraikitra ao amin'ny fiangonana de tsy lohandoam-pisorona aza fangaro ao ny ministère sy ny vocation de zao nefany il faut savoir fa tsy ho afaka ny hilaza ny atsaran'ilay miantso anao ianao ty teniko ty tsy afaka ny hilaza ny atsaran'ilay miantso anao ianao raha tsy efa latsaka any amin'ny farany ambany tu ne peux pas dire ny hatsaran'Andriamanitra tant que tu n'es pas encore tombé au plus bas tsy mahatsapa zany atao hoe fahasoavana zany ny olona anankiray raha tsy efa azeran'Andriamanitra mitsikasikasyna amin'ny tany teoria fotsiny sisan'izay le manazava ny atao hoe fahasoavan'Andriamanitra
ny fahasoavan'Andriamanitra, ny fahatsaran'Andriamanitra tsy afaka ny hanazavany amin'ny olona anao raha tsy ianao mihitsy aloha no latsaka an'izany. Averiko ndraiky. Tant que tu n'es pas tombé au plus bas de ta vie, tant que tu n'es pas au fond du gouffre, tu ne connaîtrais pas ce que c'est que l'amour de Dieu. Théorie fotsiny. Andriamanitra dia fitiavana sy Andriamanitra ohatr'izao Andriamanitra. Fa tant que tu ne l'as pas vécu dans ta chair, tant que tu ne l'as pas vécu dans ton esprit, tant que tu ne l'as pas vécu dans ton être intérieur, dia tsy mahalala zany atao hoe fahatsaran'Andriamanitra. Tsy zany no milaza an'izany. Jereo ny tantaran'ny Paul apôstôly. Il fallait que Paul tombe de son piédestal pour connaître Jésus. Eh oui, chers amis. Paul nieritreritra fa nanana ny marina. Nanenjika ny kristianina eraky ny kivaza moditra ty. Izy mihitsy ny tena eny ambony soavaly. Tratrevakevana. Rehefa ny fanazerany Jesosy. Avy eny ambony soavaly izy. Nitsikasina tamin'ny tany. Eny amin'ny vovoka i Pauli, zay vao nahita ny mazava. Tant qu'il était sur son cheval blanc, comme un chevalier indomptable, comme un chevalier puissant, intouchable, Paul ne connaissait pas Dieu. Mais une fois que Paul tomba au plus bas, dans le déshonneur, quand Paul tombe au plus bas, dans la honte, c'est là que Paul a compris ce que c'est que la grâce. Ary zay Paul vao nyteny hoe tsy olana eretako ny fatiantoka sy ny fahafambaraka rehetra noho ny amin'ny Kristy. Satria il a compris ce que c'est que l'amour de Dieu. Havako ray amin-dreny isany io, anabaviko isany io, zandry zoky isany io. Raha tianao ny ahafantaran'ny olona zany hoe fitiavan'Andriamanitra zany raha tsy efa mitsikasakasina amin'ny tany tsy atsapan'izany fitiavan'Andriamanitra zany olona. Izay le antso. Le antso dia hoe tena miatsaika any amin'ny maizy azy anao. Zay le antso. Ao. Ary mahavarina amin'ny Paul ndraiky. Jereo tsara le paradoxe mahafinaritra be le paradoxe an'Andriamanitra. Rehefa nianjera avy eny ambony soavaly Paul dia jamba izy. Ary rehefa jamba izy dia nirahana tany aminy Ananiasy. Nametraka tanana taminy ary dia nahiratra indray ny masony. Mba azonareo ve ny dikan'izay tsara zay? Rehefa nianjera zany hoe zao i Paul zany eny ambony soavaly dia nianjera dia jamba. Jereo tsara zany le étape voalohany anjera amin'ny tany ianao aloha, afa-baraka devant tout le monde, misy potaka, misy bovoka, dia avy eo ajambelona. Enjana be ny opération le fanovàn'Andriamanitra natao jamba. Dia mila olona mibata azy, le Paul mafy be, mila olona manampy azy, izy olona mba hibata azy. Dia avy eo mila olona nametraka tanana taminy dia nahiratra ny masony. Jereo tsara, il a fallu que Paul soit aveugle pour voir l'amour de Dieu. Mavarina. Il a fallu perdre la vue pour mieux voir Dieu. Noho zany rehefa misy antso zany, ny antso zany ilay fahatsapanao ny atao hoe ny alaliny ny fitiavan'Andriamanitra anao. Io ny atao hoe antso tompoko. Tsy le resaka ministère mihitsy, tsy resaka mahapastera mihitsy. Ny antso dia ianao heninao any anatinao any mihitsy zany atao hoe fitiavan'Andriamanitra zany. Ary rehefa heninao any anatinao any zany, mamakivaky ny taovanao ray manontolo, dia misy ny atao hoe perte. Misy fahatiantoka ao. Ary mila miassumer an'le fahatiantoka ianao. Oser quitter,
oser abandonner tout ce que j'avais cru comme vrai ary bousculer mandramatroka. Et ça nous fait mal. Misy idole ao anatintsika ao tsy maintsy ravana. Le idole eto tsy voatery hoe manompo sampy ianao tsy voatery hoe miakohoka amin'ny rano miketrika ianao nanakany amin'ny adoany fa nous avons tous en nous, moi, toi, aza mijery le olo akavanany tranonao na eo akavia tranonao ireny mbola manompo sampy daholo isika mianakavy. Zaho voalohany amin'izany. Misy sampy tsy maintsy ravana ao anatinao ao. Satria io no manakona anao tsy ahita ny fitiavan'Andriamanitra. Ary io tsy maintsy potehina fa raha tsy zay ianao tsy mahiratra. Rehefa potika io, monga io, dia mahiratra ianao. Zay nenan'i Paoly nopotehina nineverin'ny Paoly ho marina. Nopotehina nineverin'ny Paoly ho tena izy. Marary amin'ny Paoly anie zany. Hoe nandaniny androm-piainany ray manontolo zany hoe fampianarana ny lalàna zany sy ny famorany. Fa ao anatin'ny ray mpimaso tsy maintsy narodana izany. Zay izy vao nalala an Jesosy. Izy le antso. Ka ny fanontaniana mipetraka aminao ary havako dia izao. Natsoina hanao inona ianao? Natsoinanao inona ianao? Dia ny feuille de route-nao zany, ny feuille de route-tsika rehetra. Ao anaty misy feuille de route anankiray iombonantsika. Fa rehefa avy eo amizay samy manana ny vocation-ny amizay hiappliquenao ny feuille de route io. Raiso ary le feuille de route. Ina hoe le feuille de route ilay tondro-zotra. Tsika mahalala tsara atao tondro-zotra tamin'ny andron'ny tetezamita reny. Dia inona le feuille de route? Matthieu 20 Matthieu 20:20 ka hatramin'ny 20. Oui, verset efa haitsika tsy anjery. Fa androany mety tsy ampozinareo ny fomba hanazavana azy fa somary ivelatra kokoa toy ny tsy mahazatra. Matthieu 28:19-20. Zao ny voalaza amin'ny anaran'i Jesosy. Koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Manao batisazy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina sady mampianatra azy hitandrina zay rehetra nandidiko anareo ary indro momba anao mandrakariva ambara-pahatonga ny fahatam-perana fotoana. Ale jereo tsara io fa afishentsika amin'ny pejitsika io le izy hoe ale mandehana. Le ale eto tsy miandro ho atonona ianao fa proactif. Misy mouvement zany ary misy remise en question perpétuelle. Amin'ny approche-nao rehetrarehetra inona no approche vaovao. Mila mikaroka foana zany ny mpitoro ny filazantsara hoe inona ny approche hafa indray ahafahako mampita an'ity zavatra nomen'Andriamanitra ity. Fa tsy olona mianina amina résultat efa azo. Zay le mandehana, misy action tsy misy fainéantisme. Zay le hoe le esprit de médiocrité. Misy le esprit de médiocrité amin'ny mpanompon'Andriamanitra rehefa manao ny asa hoe rehefa vita ny asan'Andriamanitra dia zay ny zava-dehibe. Non! Tu dois toujours te remettre en question. Ary nahazo résultat ianao tamin'ity 2023 ty dia tsy ozy Paoly apôstôly toy ny tsy mbola nahazo aho fa miezaka hatrany hanatratra mihoatra noho zany. Jamais satisfait du résultat. Tu dois toujours te mettre en marche amin'ny asan'Andriamanitra. Satria zay le feuille de route-tsika. Avy eo ny faharoa zay hitanareo amin'ny noty misoratra ao ambany io dia ny hoe mandeha any amin'ny firenena rehetra. Toutes les nations sont concernées. Manana vision misokatra fa aza manana vision mihiboka ao aminareo saminareo ao. Velaro ny fijery. Be dia be ny mpitoro ny filazantsara mihiboka ny fijeriny. Mihiboka ao anaty rindrina efatra. Mihiboka ao amin'ny dénomination misy azy. Mihiboka ao amin'ny fianakaviany.
ka teto Jérusalem aloha izy ny afatra fa jefa makany amin'ny farantany. Excuse zany. L'évangile doit être prêché dans le monde entier. Mila s'inscrire am'izay vision n'Andriamanitra zay tsika. Mila manana ouverture. Zareo tsara le farantany eto hoe mandehana nareo ka mitoriny filazantsara hatrany amin'ny farantany. Le farantany tamin'ny contexte nanoratana azy dia Roma izany. Rome. Satria nahoana? Roma amin'ny maha capitaln'ny empire romain azy. Dia zay idéologie rehetrarehetra tianao voizina hiparitaka eran'izao tontolo zao, il suffit hoentina Roma. Ka raha vao malaza ao Roma le idéologie na le philosophie na le religion hoentinao dia malaza ho azy maneran-tany. Ny stratégie d'évangélisation tsara indrindra zany. Ny stratégie asan'Andriamanitra tsara indrindra zany dia zao hoe cibleo hoe iza ny olona na aiza ny toerana ciblenao tsy manenjika isa fa manenjika olona anankiray na manenjika groupe na individu anankiray zay ho hitanao fa afaka anao tâche d'huile manodidina anao. Nia zany stratégie d'évangélisation dia tsy le manenjika hoe évangélisation de masse hoe ohatra ny tanora hoe mandeha dia manao tafika masina dia mamory olona ao anaty stade, mamory olona ao anatina ery amin'ny palais des sports. Fa izao na ny Paoly il suffit pour Paul nakany Rome izy dia rehefa misy olona atao hoe noyau vitsivitsy tao Roma zay manana influence aza adiny fa i Paul rehefa nakany dia iza ny olona napetrahana Paul, ry Agrippa, ry Priscille, ce sont des personnes influentes. Ary rehefa azon'ny Paul reny olona zany olona manana impact amin'ny fiarahamonina, olona manana impact amin'ny fiangonana, olona manana impact amin'ny société, ary rehefa reny olona manana impact reny no azonao dia mamparitaka ho azy ny filazantsara. Efa mameso papa zany zay. Stratégie d'évangélisation en RGL, nous ciblons les personnes potentielles. Ary rehefa azo les personnes potentielles dia iny olona iny no manao tâche d'huile malaky dia malaky. Donc zany ny RGL Voatsinampy tsy mamory olona ho azy. Zay ny vision ny RGL Voatsinampy. Jereo nge le logo-na iny ho anareo zay vaovao ty mo page fa midiro am'le groupe-na hoe RGL Voatsinampy nareo dia ho hitanareo fa ny logo anay dia ny hoe hazo fijaliana Jesosy no centre dia misy sary vorona kely zay eo. Dia be dia be ny olona mieritreritra ny hoe fanahy masina. Non. Lay teny ao amin'ny filazantsara manao hoe ny fanjakan'Andriamanitra dia tahaka ny voa kely anankiray afasy dia maniry dia mitrebona dia jereo tsara am'le sary iny fa misy ohatran'ny plante verte zay miakatra eo am'le hazo fijaliana. Zany hoe manomboka maniry izy. Ary rehefa tonga hazo lehibe dia tonga ny vorona ka mialoka eo. Mialoka fa tsy mipetraka. Tsy magnorom-ponenana. Mialokaloka eo dia rehefa mahazo hery le vorona, rehefa mahazo ny sakafo ilainy dia maninona? Lasa. Ary io tsy tian'ny mpitory filazantsara maro io satria ny aretinay, lazaiko hoe zahay ao anatin'izany ny aretinay mpitory filazantsara dia hoe atao ahoana ny mamory olona ho anay, atao ahoana ny mamory olona ho an'ny fikambananay, atao ahoana ny amory olona ho an'ny fiangonanay, ny fiangonanay ny tsara, ny fikambananay ny tsara, na avy aty aminay fenona ny registre. Tsy atoko. Tonga ao aminay ny olona vokisana ny tenin'Andriamanitra, formena izy dia rehefa matanjaka izy dia manidina par ses propres ailes. Averiko ndraiky ry mpiandron'Andriamanitra isany. Tsy ondronao reo olona reo fa ondron'i Jesosy. Tandremony manao usurpation de pouvoir. Misy olona manana aretina hoe mpangalatr'ondry. Zany ny aretin'ny fiangonana. Mpangalatr'ondry. Fangahanao reo. Fangahanao reo ondry reo. Natao hialofany vorona fotsiny ianao. Dia rehefa mahazo hery izy dia afaka manidina any amin'izay alehany. Fahatelo, faire des disciples et non des moutons de Panurge. Faire des disciples et non des moutons de Panurge. Zany hoe tsy tanteraka ilay vocation zay napetraka Andriamanitra raha tsy lasa disciple olona. Fa tsy hoe followers sanotadiavina. Fa tsy hoe mpanaradia. Zaho raha manatombontsoa zafinandro Jean-Luc
sy mitady olona anaraka be dia be taminareo mpanaraka amin'ny page be dia be ny olona taminareo mpanaraka ny groupe hoe za tsy anaraka an'iny paster intsony satria ohatrohatrao be bravo za tsy mila olona mpanaraka ary tsy zany mihitsy ny vocation fa ny vocationko dia faire des disciples misy aminareo manaraka an'ity page ity ao ambadika ao fa tsy miteny tsy tia anahy maizina mihitsy hala ny tava vao mahita anahy nefa izy mandray noty ary mianatra mba ho tafity faly aho satria tafity izy na lazainy fa tsy fantatra ra fantatro zany satria ny amiko ny important que tu deviennes le disciple du Christ mais pas membre de RGL Voatsinampy que tu deviennes le disciple de Jésus-Christ tena olona fonina matotra tsara maturité spirituelle zay ny any valika sasarako fa za tsy mitady olona anaraka mihitsy azafady tompoko sao de malay mieritreritra nareo hoe rehefa tsy manaraka an'le page tsony zay dia malahelo izy na tsy manaraka sy tena hoe tsisy raha raiko an'izany fa tsy c'est le cadet de mes soucis c'est le cadet de mes soucis fa niady hoe ahoana ny adisciple an Jesosy anao ka na ianao raha tsy mipoitra ety ivelany fa any ambadika misy olona be loatra any ambadika any izy mandray noty mandray ny fampianarana zay omena eto nefa izy manenjika nefa izy fia maizana mihitsy nefa izy manompa mihitsy any ambadika any ndia ho za hoe j'ai réussi ma mission satria zaho tsy nanao anao mouton de panurge ary tena mission tanteraka ary niany hoe azonao arina any ampanaripako aho tsy problème zany fa le filazantsara nomen'Andriamanitra anao no tazo noho zany mila manova objectif mihitsy ny mpitoro filazantsara changement de cap tompoko lasy tompoko vany aza braquer am'le nombre de personnes ao anatin'ny fiangonanao aza braquer am'le nombre ny olona ao anatin'ny fikambananao fa aoka ny objectif anao dia ny hoe atao ahoana ny miformer olona disciple zay satria ny disciple no afaka ampianatra indray rehefa avy eo any ivelany ny vocation miala tsiny fa somary lavalava androany fa tsy maintsy tsindrina tsara zany zavatra rehetrarehetra ny vocation exemple typique ny vocation ny Paoly no raisitsika asan'ny apôstôly toko fahasivy andininy fahadimy ambin'ny folo asan'ny apôstôly toko fahasivy andininy fahadimy ambin'ny folo ny anaran'i Jesosy fa hoy ny tompo taminy mandehana fa fanaka voafidy izy ho fitondrana ako eo anatrehan'ny jentilisa sy ny mpanjaka ary ny zanak'Israely fa fanaka voafidy izy ozy izy Jesosy mantsy Paoly maniraka ny Ananiasy izy fanaka voafidy izy hitondrana ny anarako eo anatrehan'ny jentilisa io modèle io ny raisitsika dia andao jerentsika kely ny historique ny Paoly zero tsara ny anao karazana évolution vetivety rehefa nitatra ny tonga ny pentekosta ho avy zao ny pentekosta dia betsaka ny olona avy amin'ny firenena samihafa niditra tao amin'ny fiangonana tao Jerosalema zany hoe ny helléniste avy amin'ny tontolo greka niditra tao amin'ny fiangonana jiosy rehefa niditra tao amin'ny fiangonana tao Jerosalema ny avy any amin'ny monde grec dia ny créer division ny créer problème satria misy problème culturel tsy mahay miaraka ny jiosy ny helléniste ary ny créer crise misy conflit intérieur menimenina ny mpitondratena grika fa somary natao antsonjay par rapport ny mpitondratena jiosy dia naravina ny raha ahoana fomba nandravonana ny raha voatory-teny tamin'ny lahady teo zany ho an'izay nanaraka ny tory-teny an-tsoratra naravina ny raha notendrena ny dekona fito lahy zay ny antony nanendrena ny dekona voalohany handamina an'io toedra raha io dia nilamindaminy ratsy tena izy fa sy tena nilamina tanteraka dia satria une fois mitombo ny fiangonana tsy maintsy misy crise tompoko satria ao anatina organisation humaine tsika ary rehefa ao anatina organisation humaine dia tsy maintsy mandeha ny atao hoe ego na ny fitiavan-tena io tsy afaka io na ny fiangonana voalohany ara tratran'izany dia
inona solution nataon'ny fanahy masina de ozy izy ny fanahy masina hoe atokany hoahy Paoly sy Barnabasy handeha ho any amin'ny jentilista zany hoe tsy ntsony zany ny ampidirana le helenista ao amin'ny fiangonana jiosy fa aleo mihitsy ny apôstôly misy nomena délégation de pouvoir handeha ho any amin'ny monde grec izay ane ny atombohan'ny vocation-ny Paoly ny atokany ahy Paoly mba hitondra fanakavoafidy hitondrana ny anarako any amin'ny jentilisa donc zany ny vocation koa dia réponse entina amina famahana krizy anankiray ny vocation zany de zavatra destiné manokana ho anao Paoly zany de nahazo vocation manokana ho amin'ny tontolo jentilisa tsy ny olona rehetra no manana zay vocation zay Paoly zay nanana zay normal be ny fiangonana tany Jerosalema nanenjika ny Paoly azadino fa i Paoly akoatrany jiosy zay tsy kristianina dia nenjehiny kristianina jiosy oui satria ireo kristianina jiosy reo sarotra amin'ny sainy misy mieritreritra hoe atao ahoana niaraka iosona amina jentilisa fa i Paoly nefa tsy nanana problème zany satria zay misy ny vocation ny Paoly Paoly tsy nirahana afa-tsy tany amin'ny jentilisa zany rapetraka ny fanontaniana raha jerena zany hoe inona ny valy teny natao iza marina Paoly raha jerena ny profilny Paoly apôstôly sady double citoyenneté izy sady manana citoyenneté hébreu no manana citoyenneté romane zany hoe sady romane izy no jiosy zany hoe manana double citoyenneté zay ny anankiray Paoly apôstôly nanana accès facile any amin'ny monde helléniste satria izy philosophe koa manana notion philosophique grec Paoly ambony be ny fahalalany Paoly amin'ny lafiny philosophie grika donc zany reo rehetrarehetrarehetra reo zany ny contribuer ny ouverture ny Paoly mihoatra noho ny rahalahiny tany Jerosalema any amin'ny monde helléniste normal be Paoly zany raha manana an'izay vocation ho any amin'ny jentilisa zay ary ankoatran'izay Paoly apôstôly koa dia manana don de rhétorique le fahaizana miteny donc ny tiako lezana aminareo de zao il ne suffit pas de dire hoe za manana vocation koa nefany hoe za mahatsapany le vocation fa io vocation io la vocation ça se cultive mes amis diso ny filazana fa hoe rehefa manana vocation de tsy ilaina ny mianatra fa mandeha araky ny fanahy masina fotsiny diso tanteraka zany jereo tsara fa ny parcours Paoly tsy fantatrareo fa Paoly dia nanana parcours en parallèle ankoatran'ny théologie izany parcours ny Paoly zany nanampy azy be tamin'ny vocation ny parcours de vie anao koa zany mety misy masina zao mahazo amin'ny resaka vocation aka zany hoe taloha dokotera na avocat na électricien peu importe ny domaine nisy anao ny parcours de vie anao hatram'izay ka hatram'izao dia ampiasain'Andriamanitra ho amin'ny ministère anao rapitso ianao zany manomboka androany vita ty catéchisme d'adulte ty de tokony ho fantatrao ny ministère anao tokony ho fantatrao ny ministère anao fa le ministère anao tsy hoe ministère mpiandro pasteur fa ianao no mahafantatra le ministère anao à partir ny parcours de vie anao à partir ny personnalité anao à partir ny étape de vie ny lanovanao rehetra de arafeto am'izay le ministère mbola veriko foana ny ministère tsy maharitra mandrakizay fa ny ministère afaka miova ny ampandehanana ny ministère tsy maharitra mandrakizay fa ny ministère de afaka miova donc zany raha misy ministère arafitrao androany de aza malahelo raha hoe après 2 ans 3 ans mirodana iny ministère iny fa ministère hafa ndray c'est normal satria zay le parcours de vie ao farany ny ministère
Ny ministère dia avy amin'ny teny grika, teny latin plutôt ministère na hoe service. Na koa hoe raha hoe ministre zany de atao hoe serviteur. Amin'ny teny français izy de ohatrany haja be serviteur fa doulos amin'ny teny grec na hoe andevo. Ny olona zany zay manana service de hoe voaforona hanao asa tsara. Inona ny maha asa tsara ny asa ataonao? Tsy no le asa, tsy le asa en question no mahatsara n'le asanao, fa asa vokatry ny fahalalanao ny antsonao. Zao na toko 5 andiny 6. Ny mahatsara n'le asa ataonao dia ny fahafantaranao ilay vocationnao. Dia à partir ny vocationnao ianao no mandrafitra ny ministèranao. Averiko ndray. Ny fahafantaranao ny vocationnao dia eo ambonin'ny vocationnao no mandrafitra ny ministèranao. Jean 15:16 amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy anareo no nifidy aho, fa izaho no nifidy anareo. Ka nanendry anareo, ilo tsara, mba handeha sy hamoa ary mba hahareta ny vokatrareo, mba homeny ray anareo zay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona na inona. Le tapa voalohany indrindrandrindra. Izaho no nifidy anareo. Tsy anareo no nifidy aho fa izaho no nifidy anareo. Ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa ary hahareta ny vokatrareo. Zany hoe ny appel anao zany, manao synthèse zany zao a, ilay appel na le vocation zay nentsoan'Andriamanitra anao no mamokatra asa tsara. Inona no mahasa tsara azy? Vokatra maharitra. Jean 15:16. Eko ndray le izy. Tsy anareo nifidy aho fa izaho nifidy anareo, ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa ary hahareta ny vokatrareo. Zany hoe ny asa tsara zany dia asa maharitra ny vokatra. Averiko ny appel-anao zay nazahoanao ny vocationnao, ahafantaranao an'izay rehefa fantatrao ny vocationnao dia à partir zay anao mandrafitra ny ministère. Efa mazava le ministère le manjakarivo le asa fanompona ety ivelany. Io ministère io dia miova foana io. Mety hiova io eny am-pandehanana. Fa satria tsy io ny vocation. Satria nahoana? Tsy matahotra antsika miova ministère. Tsy matahotra antsika miova asa fanompona satria ny tanjona dia mba hahatonga an'ilay vokatra haharitra. Tsika zany tsy manompo ministère. Fa isika mijery ny résultat. Averiko, tsika tsy manompo ministère. Donc, tsy ny maha-pastora no important, tsy ny maha-mpiandria ny important, tsy ny maha-diaconat ny important, fa ny résultat no important. Ny vokatra. Ary le vokatra manina maharitra. Donc, raha ohatra ka zay no ahafahana mahavokatra ary maharitra, ka ilaina ny se remettre en question, ka miova ministère ny am-pandehanana, dia tokony hiova ministère ianao. Aza misalasala miova ministère. Aza misalasala miova asa fanompona. Satria tsy manompo asa fanompona isika fa manompo mondry. Zany hoe résultat. Korinthiana voalohany toko 7 andininy 10 ka hatramin'ny andininy 15. 1 Corinthiens 3:10-15. 1 Corinthiens 3:10-15. Ny anaran'i Jesosy. Araka ny fahasoavan'Andriamanitra nomenahy, tahaka ny fanaon'ny mpitamarika mahay no nanaovako ny fanorenana. Ary ny hafa mandrafitra eo amboniny, nefa aoka ny olona rehetra hitandrina izay arafiny eo amboniny. Fa tsy misy mahay manao fanorenana hafa afa-tsy izay natao dia Jesosy Kristy. Ary raha misy ianao an'izay mandrafitra volamena, zany hoe
le zavatra nataonao zany vola eny satria nahoana maharitra na volafotsy na vato tsara na hazo na bozaka na mololo io andiny fa roa amby folo olo izy zanao kely zany hoe misy karazana asa zany tsy mitovy ny qualité an'le asa misy karazana asa mololo misy karazana asa bozaka misy karazana asa hazo misy karazana asa vato tsara misy karazana asa volafotsy ary misy karazana asa volamena io le ministère dia ny afahana mievalue an'io asa io na io ministère io a andeny fahatelo amby folo dia haseho avokoa amin'ny aseho avokoa amin'ny asan'ny olona rehetra fa ny andro no ampiseho azy zany hoe mila jerena hoe move le asa efficace move le asa productif move le asa durable tsy mahamenatra ny mpanompon'Andriamanitra ny manao auto évaluation ary tokony hisy évaluation miasan'Andriamanitra rehetra zay ampanaovina ao amin'ny fiangonana voalohany am'izany ny mpitandrina sy ny pastora ny mopera mila évaluena hoe inona ny résultat attendu bozaka ve le asa nataonao hazo ve le asa nataonao volamena ve le asa nataonao volafotsy ve le asa nataonao ary raha misy point faible amboarina izany satria ny objectif dia ny ahatonga da vokatra tsara ary ina le vokatra tsara maharitra productif et durable voilà les deux critères productif et durable donc afaka mirectifier tir ianao dans le sens hoe misy zavatra amboarinao le ministère efa ampelantananao mba hahatonga anao hamokatra na rehefa hitanao hoe tu as fait le tour ka tsy mamokatra intsony anao dia tu dois changer de ministère tu dois changer de service tsy mahamenatra tsy échec zany fa constat afantaranao hoe mila misolo ministère andray aho satria efa tsy productif antsony aho am'le izy satria tsy mame asa durable aho anatin'le izy fa lasa mololo le asa lasa hazo le asa andeny fa efatra amby folo raha maharitra ny asan'ny olona izay narafiny teo amboniny dia handray valipity izy azafady le valipity eto tsy lanitra le valipity eto tsy famonjena le valipity eto de zao ny récompense ny mpanompon'Andriamanitra manao ny asa dia mahita ny résultat ny valik'asa sarana mamy indrindra amin'ny ty asan'Andriamanitra ty dia ny mahita ny résultat hoe voarainy olona miafatra tsy valipity any an-danitra ty aloha zavany resaka donc zany mila manao évaluation foatsika andeny fa dimy amby folo raha ho levo ny afo ny asan'ny olona dia ho faty antoka izy fa ny tenany kosa dia ho vonjena nefa toy ny avy amin'ny afo ihany izy zany hoe oui mety ny asanao ohatra tsy de manjary loatra tsy hoe tsy manjary fa tsy de namokatra loatra ny asanao ohatra mety kely ny rentabilité na ny rendement tsy mahavery anao any amin'ny afo be zany satria ny famonjenan'ny olona dia tsy miankina amin'ny asany mazava be fa kosa ny asa ataonao dia mila évaluenao ny qualité de service nao ny qualité de service dans le sens qualité de servitude satria anao manoty amin'ny alalan'ny fijerenao hoe nanahoana ianao tamin'ity taon'ity par rapport ny taona lasa fa aza mieritreritra hoe zay masy mahavoantsika rehefa asan'Andriamanitra dia ataotao fotsiny eny ka asan'Andriamanitra dia atao tsotsotsiment eny azafady ny culture de médiocrité tompoko ao amin'ny asan'Andriamanitra dia tokony banisevatsika tu dois être dans l'excellence pas pour toi pas pour être reconnu devant Dieu pas pour être reconnu dans le sens bravo nul fallait hoe est-ce que tu as produit zereo le nazo le tanenta roa tanenta dimy de nampitombony azy de naninona nitombo de nitombo le anankiray mila voatsiaro ozy izy le tompoko nasitry ny tany ambany tany dia ozy izy le tompony hoe esorany aminy tanentany ary eo an'le manana folo plus tu produis plus tu trouves une satisfaction am'le fanompona zay le valik'asa sarany ny valik'asa sarany mpitory filazantsara de tsy hoe mahazo valimbavaka
io koa masa mahavoatsika mpitoro filazantsara tsy hoe mitoro filazantsara ianao dia omen'Andriamanitra anao ny valom-bavaka anao diso koa zany raha vao manan'izay toe-tsaina zay anao dia toe-tsain'ny pikarama toe-tsain'ny mercenaire zany domboky tapany andoherany Andriamanitra hoe Andriamanitra efa nanompo anao 20 taona le pasteur Jean-Luc no zany meo anahy amizay ary le 4 tsaratsara be Andriamanitra non Jean-Luc c'est pas comme ça que tu fonctionnes fa inona ny fonctionnementanao est-ce que tu as produit pour le royaume des cieux namokatra ho an'ny fanjakan'Andriamanitra ve ianao satria ianao tsy karamaina fa zanaka ny zanaka tompoky lahy sy tompoky vavy tsy karamaina ho endry ny zanaka tompoky lahy sy tompoky vavy tsy karamaina hamokatra ho an'ny dadany ny zanaka dia miasa mafy noho ny mpiasa satria fananan-drainy io ary ny fananan-drainy mahasarym-piaro azy manao na ny toe-tsainao manao ny asan'Andriamanitra manana toe-tsaina pikarama ve ianao ina le toe-tsainy pikarama nahazo valom-bavaka ve aho nahazo fitahiana ve aho akasitrany olona ve ny asako mahazo bravo ve aho raha mitady bravo amin'ny asan'Andriamanitra aty androany dia midémissionné avy tena miteny aminao aho raha mitady bravo amin'ny asan'Andriamanitra dia androany dia atero ny akanjo mampiandry atero ny akanjo mampastera atero ny akanjo madiakona fa tsy ahita ato ianao tora-bato no azonao ato toraka voatabia no azonao ato opareny no azonao ato raha izany tadiavinao tomany ianao marary fo ianao misy tension ianao fa ny valika sasara tsika mpitoro filazantsara dia ny mahita ny olona mandray ny filazantsara zay raha vao mihoatra an'izay ny motivation anao raha vao akoatra an'izay ny motivation anao anaovany asa dia pikarama ianao le pikarama io tsy voatery hoe mandray fivelomana amin'izy fa le pikarama dia le olona hoe domboky tapany Andriamanitra midoerany zay le izy dia inona ny impact n'le asa nataonao dans la durée inona ny impact n'le izy am'le fa tsy variana am'le effet d'annonce tsy variana am'le paillette le artifice hoe moeraoera be le asa fitoriana filazantsara mipopoka be mirefidrefitra be superficialité no mahamaika ny olona rehefa petraka ny fanontaniana amin'ny mpitoro filazantsara na amin'ny pasteur hoe mandroso ve ny asa fitoriana rahalahy mandroso ve ny asa fitoriana ranavavy dia inona ny avaliny olona ie mandroso satria nahazo tobila ny fiangonana mitatra ny fiangonana miditra impito ny mpiangona zay ny fomba ivaleovantsika azy tany amin'ny paillette misy disciple avy eo misy fiangonana tena feno ipoka fa zara fa misy disciple fa mouton de panurge daholo mpanara-dreny rano any dadapasy mopera fotsiny fa tsy disciple fa ianao manao ny asan'Andriamanitra ministre de la parole ianao mpanompo ny teny ianao tsy ianao no tompony teny fa mpanompo ny teny tsy niriko tsara zay et nous n'avons qu'un seul boss de la parole et non l'auditeur qui nous écoute rien nous je dois rendre des comptes à qui à la parole fa tsy mirendre compte aminao mpiaino aho tsy hoe zay mahafinaritra ny sofinareo no lazaiko eto satria fantatro fa ny fomba fiteniko eto dia mandratra olona maro zany hoe mireconnaître an'izany manafitoana ny olona ao anatin'ny politiquement correct fa zao mon seul boss mon seul chef c'est la parole je suis serviteur de la parole ary raha vao io parole io ny voatohitoina dia zay mahatonga ana masika sanakoavana io zay mahatonga ana tsy tiany olona tamin'ireny intervention ataoko amin'ny sahazan'io tamin'ireny karazana zavatra eloketsero reny satria tsy mitady bravo na like na j'adore fa mpanompo ny teny donc ny meilleur feedback tsara indrindra dia est-ce que je reste fidèle à la parole est-ce que je reste droit dans mes bottes dans mes convictions théologiques tant que mbola mijoro am'izay aho
qui que ce soit na olona ray sisa no manaraka dia je suis fier. Ampy ahy zay tsy mitady reconnaissance aho par mes pères. Bref, raha fitinina zany zavatra rehetrarehetra de zao hoe ny appel dia natao ho an'ny olona rehetra. Ny appel dia ho an'ny olona rehetra zany hoe zay olona rehetra natsapa ny fitiavan'Andriamanitra dia nahazo antso. Zay ny ray. Avy eo am'izay ny vocation dia spécifique am'izay ho an'ny chaque individu. Ianao zao a Paoly zao nanana ny vocation de hoe natao hitory amin'ny zentilisa. Ny mpaminany tsirairay tsy mitovy ny vocation ny mpaminany a, tsy vocation ny mampaminany. Ny mpaminany tsirairay de nazy vocation ohatra zao hoe i Amosa, ny vocation ny Amosa mihoatra amin'ny Jérémie, mihoatra amin'ny Isaia, mihoatra amin'ny Daniel dia mirahina Amosa hanitsy ny mpitondra tam'izany fotoana zany ny amin'ny resaka corruption. Zay ny vocation. Ny vocation ny Amosa dia lutte contre azonareo am'zay ngamba ny atao vocation. La vocation du prophète Amos, c'est la lutte contre la corruption des dirigeants. Tamin'ny fotoan'androny, tamin'ny andron'ny Amosa. Ny vocation ny Jérémie dia Jérémie toko voalohany le hoe nome indro nomeko fahefana anao androdana, anjera, andrava ary anorona sy amboly. Zay ny vocation ny Jérémie. Tsy tovizany amin'ny Isaia. Samy mpaminany. Jereo tsara am'izay le mpaminany le asana faminaniana ministère. Fa le vocation lay objectif an'ilay ministère no atao hoe vocation. Spécifique le izy an'izay. De zareo koa Isaia de samy manana vocation daholo reo mpaminany reo. Zay azy manokana tsy misy itovizany amin'izany izy. Ary farany ny ministère zay voalazako teto dia lay concrétisation an'ilay vocationnao ety ivelany. Io variable io. Io évolutive io. Zany hoe mety iova ary tokony iova. Satria nous sommes des êtres humains limités dans le temps et l'espace. Limité dans le temps et l'espace. Voafetra ianao araky ny fotoana. Dia no ianao mahavoafetra anao dia ohatrany ordre de io hoe amin'ny taonty ianao amin'ny patronanao zao anao mahazo asa ianao zany chef de service iandraikitra zao zay le ministère. Tapitra zay contrat-nao zay de miova asa ianao. Donc zany ministère raha lasana baby afaka miovaova eny am-pandehanana. Aza atao mampiasa ny sainao mihitsy hoe taloha ianao lasa mpiandry de zao anao tsy mpiandry fa mety lasa évangéliste. Tsy problème zany. Ny sasany mantsy mampiasa ny saina de tsy naharitra tamin'ny asana pastera, tsy naharitra tamin'ny asana mpiandry, tsy naharitra tamin'ny asana dekôla. Tsy fahotana mahafaty zany. Ny fahotana mahafaty raha zay ngamba nazatsika azy de ianao tsy mijery le vocation. Le vocation de inona ny antsonanao. Mievoluer ho an'ny ministère fa ny vocation dia base. Za zany zao raha hoantanareo ina ny vocation de ity. Ny vocation de zao faire des disciples. Mampianatra ny olona ho lasa leader spirituel. Io ny vocation raha manatombontsy ozoloky. Maro zay olona nomen'Andriamanitra nampianarina zay ary efa lasa mpitarika mafana fo. Any amin'ny misy finaritra mahita hoe lasa pasteur ariananina rana zay nampianariko. Lasa mpitoro mafana fo. Tsy problème, tsy misy concurrence zany. Na nangana fiangonana méga church ary izy. Fiertéko ny mahita hoe iny rahalahy iny rabavy iny lasa lavitra amin'ny toro filazantsara. Mba hanandray anjara briky kely aho tamin'ny édification-ny ka nahatonga azy toy zay. Zay le vocation. Le maha-pastorat ministère fa tsy vocation. Fa ny vocation de zao hampianatra ny olona ho lasa disciple ary faharoa za koa dia tsy nirahana any amin'ny tontolon'ny fiangonana. Zay mahatonga tsy de tian'ny olona loatra au monde ny fiangonana. Je l'admets, je l'avoue. Ary zay mahatonga ny olona tafitoana ato amin'ny page reny. Za tompoko langage tsy langage d'église. Na dia homme d'église. Je suis un homme d'église. J'ai été consacré dans l'église. Je remercie l'église mère. Tsy ohatr'izao raha tsy nisy ny fiangonana. Mais ry fiangonana mahalala isany
ianao dia tahaka ny hazo anankiray mialokalofako ary rehefa tonga azo ainao dia aleo ao anidina ho arelatra satria vita ny mission anao mila manaiky an'izay atao hoe sevrage zay ny mpitoro ny filazantsara mila manaiky an'izay atao hoe deuil spirituel zay ao anao zaona mpanao batisy zaho tsy maintsy miena izy tsy maintsy mitombo arabaky teny mihitsy iny zany hoe rehefa tonga jesosy dia naninona nandao azy ny mpianany nandao an'zaona mpanao batisa ny mpianany dia manaraka an jesosy niteneniny mihitsy ny mpianany miala amiko am'izay nareo a mandehana nareo manaraka an'iny zay ny vrai leader ho an'izay teo leader spirituel dia manaiky ny sevrage misaranono aminao fa tsy ataonao zaza ara-panahy foana ny olona ka ianiko aminao foana iankina aminao foana tu n'as pas réussi ta mission raha vao zay fa nous sommes pas là pour rassembler les gens nous sommes là pour rendre les gens forts rendre les gens leaders ary rehefa matanjaka izy dia aloha izy andeha zay ny asan'andriamanitra dia aloha izy anao tasy d'huile ny amin'ny alehany any fa ny asan'andriamanitra aza atao anaty boaty asan'andriamanitra aza idinao anaty prison zay ny forononao ny asan'andriamanitra dia libre ny mpanompon'andriamanitra mitondra filazantsara eran'izao tontolo zao satria zay ny ordre de mission tsika aller dans le monde et faites des disciples voninahitra ny eo an'andriamanitra zay aza hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay mavaka sika saotra jesosy no ny afatra ao ianao nay no hamola vola leader hamola vola olona maro ny amin'izay ny antsonao azy ho fantany ny antony ny antsonao azy ho fantany ny vocationny ary hanaiky zay perte rehetrarehetra tsy maintsy hisy ao anatin'ny formation omenao azy satria raha tsy mahatsiaro fahatsiantoko izahay tsy mahatsapa ny asarobidiny fitiavanao dia tahirizo ao ambanin'ny fahasoavanao daholo zahay satria tsy mahatahiry anao tsy mahatazona anao fa mivingivina any am-pandehanana eny mety ho reraka any am-pandehanana eny mety mianjera any am-pandehanana eny mety mitsikasany any am-pandehanana eny fa izao ny marina la voipitro ianao fa niarina foana ianao zay niantso anay no manarina anay jesosy io satria zay ny teninao hoe tsy anareo no nifidy ahy fa izany no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy amboa ary aretany vokatra reo ary ianao koa efa niteny taminay fa rehefa tiany azy am'izao tontolo zao ianao dia tiany ianao hatramin'ny farany no porofonao tamiko zany ka na de efa mendrika ho ahifika ary aho dia mbola nareninao na zanganao no velominao ary mbola ozy anao hoe mandehana rehefa mibebaka ianao dia ampahirezony rahalahinao eto zany koa zay afo nomenao azy jesosy tiako tafitany amin'ny olona tiako voarain'ny olona mety tsy haiko nampianatra azy tsy haiko nampita azy satria olombelona mpanota ratsy aho fa ianao andriamanitra feno fanahy masoloha no hampianatra ny olona hanoratra ao anatin'ny fony ka tsy soratana amin'ny vato fisaka fa soratana amin'ny vato nofo izay ahatonga ny teninao ho lonaka ao anatin'ny olona ka hahatonga azy hanana fo vaovao ny asanao andriamanitra tsy miankina amin'ny olona ny asanao andriamanitra tsy miankina amin'ny karisma ny asanao andriamanitra tsy miankina amin'ny fahaizana ny asanao andriamanitra miankina aminao zay tompony vocationay ny asa mahery fanahy masona fa rehefa miasa ianao tsy misy masaka voninahitra ny eo an'andriamanitra zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay amen samitain'andriamanitra manome fotoananao amin'ny manaraka indray raha sitrapon'andriamanitra hifolana ny fahalavany fa izay aloha no zava-nisy androany samitaina tompoko